Matetik-tranga tahaka ireny ary ilana trano ny fahamailon'ny rehetra mba hifehezana ny zava-misy toa ireny raharaha samihafa mahakasika ny fisolokiana mercure no nahafahan'ny polisim-pirenena nisambotra olon-dratsy miisa 7 araka izao tato-baovao taterin-dravaka Randriamanala eo sary mambra soana izy. Olona niisa enina nandray anjara tamin'ny raharaha fisolokiana mercure ary nangalatra vola mitetina 12 tapitrisa ariary no nisamborin'ny polisy avy amin'ny brigade criminelle 3e section. Ny 5 nosamborina ny 4 aprily teo raha toka ny andro ny 20 aprily teo ny voasambotra ny iray ambiny raha nikasy ijiorana aminy izay efa nitazominy mpitandro ny filaminana. Ny resaka fisandohana mercure misy olona milaza hoe manana mercure mena 3 kilo sy mercure fotsy 2 litatra sasany hitadavana mpividy. Dia mifampitaona tamina olona hividy an'io mercure ireo zany izy tamina toeram-pisakafoanana anankiray. Rehefa natao ny ady varotra dia raikitra fa 60 millions FMG ny vidin'ireo mercure ireo. Dia tany amina toeram-pisakafoanana no andoavana ny vola. Nandritra an'izay fotoana zay dia nisy ny fiarahana misotrosotro dia nasian'ireo mpivarotra fanafody fampatoriana ny zava-pisotro ny sotron'ireo olona hividy izay fatany fa mitondra vola. Dia tsy natsiaro tena intsony ireo mpividy dia nalainy ny vola tany amin'ireo ilay olona ireo dia lasa nandositra izy sy ny mercure sandoka any aminy. Taty aoriana nametraka fitoriana ny olona voasoloky, ny olona niara fangalaram-bola tamin'ny 23 avril dia nametraka fitoriana zany ireo ka voasambotra i Sylvain sy ny tariny. Olona enina zany ny voasambotra i Sylvain sy ny tariny ary nataony famitorana dia atolotra ny fitsarana androany. Lehilahy iray antsoina hoe Raha Joseph Iankio no nisamboran'ny polisim-pirenena ny 17 aprily teo teny Ambanidia rehefa tratra nanao asa fisolokiana mahakasika ny raharaha mercure trany. Misy lehilahy anankiray antsoina hoe Raha Joseph dia 20 taona mpitsabo amin'ny fomban-drazana. Izy io dia milaza fa mahay miantso vazimba izay manome mercure. Dia nisy olona sodokan'ny resabe nataony dia nanome vola 34 millions. Dia maniraka vazimba zany Raha Joseph maka mercure any ambanivohitra Tsirony Mandidy. Niraisy ny vola 34 millions FMG dia voalaza fa tamin'ny 10 avril ny tokony hiverina izy anatitra ny mercure netin'ilay vazimba kanefa izy rehefa voarainy ny vola dia tsy hita intsony izy. Voasambotry ny brigade criminelle teny Ambanidia zany i Raha Joseph ary atao azo ihany koa ny fanotorana. Netina teo anoloan'ny fampanaovana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany moa ireo olona 7 no samborin'ny polisim-pirenena ireo.